fanokafana fanadihadiana aloha dia mivaly iny a ka hoe mitombona ilay izy dia andrasanay kosa satria maro ny fiampangano mivoaka ao anatin'ireny fanambarana ireny ampamoaka ireny maro ohatran'ny hoe fanodikotonana fahefana fanaovana trafika na volamena harem-pirenena famohanana izany atsokosoko ny kolikoly izay atao amin'ny ivon'ny pôle anticorruption no mahefa mitsara an'izany rehetra izany sy manao ny fanadihadiana rehetra ka ny angatanay aloha sokafo ny fanadihadiana fa tsy hoe ohatran'ny tsy voalohany mantsy madame Raisara izay vola no namoaka ampamoaka ohatran'ireny fa raha tadiditsika tsara nisy fotoana izy teo fitsarana tamin'ny fotoana nitsarana azy dia miteny resaka kolikoly eo anivon'ny fitsarana izy tamin'izany fotoana izany dia hoe tsisy tohan'ilay izy ary zay no natonga anay natapa-kevitra ankehitriny hoe aloha amin'izay mba hivoahany mangarahara dia isiny koa ny fanarahanay sary-piaro tamin'ny tolona zany ho an'ny mpitolona rehetra izay teny an-kianja hoe aloha amin'izay arahana dia fa tsisy an'izany hoe tsy asiana tohan'ilay izy dia afenipenina eo anivon'ny fitondram-panjakana na any anatiny any fotsiny ohatran'ny hatramin'izay. Fa inona zany ny antoka amin'ity ataonareo ity hoe hitory dia raha tsisy tohany ohatran'izay dia ahoana? Ny antoka zany dia izao voalohany indrindra aloha manaraka foana ny procédure-tsika rehefa manaraka procédure satria misy fitoriana avy aty amin'ny mpitolona dia manana zo anaraka n'ilay dossier aloha hatramin'ny farany na anytany aty isan'andro azy izay hoe ahoana ny tohany dia azonay anananay zany izay zo izay manomboka izao hoe olona concerné direct zany ao anatin'ilay procédure ary marina fa hoe eo foana ny tsy ambaratelo fa na izana tsy izany ary afaka mangataka koa izay hoe izahay dia mangataka procédure na instruction hoe inona avy iza no efa nanontaniana iza no mbola tsy nanontaniana dia arak'izay manana an'izay fahefana zay zo zay zany zay manomboka izao fa tsy hoe mitaza-potsiny dia izay tenenina dia izay omena fotsiny rehefa manontanina ireo mpakinao gazety manam-pahefana dia tsy hovaliany fa amin'izao zay dia anisany mandray anjara ao anatin'ilay fanadihadiana izay hisokatra.